Faly-miarabantsika tsiraivo indray amin'ity zoma fa 7 ny volana novambra ity. Misaotra an'Andriamanitra hatrantsika izay manome ny fofinaina sy ny hery ho antsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ry Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaoranao zahay satria mbola nomenao an'izao tombonandro izao indray ahafahanay mandray ny teninao. Misaotra anao ihany koa izay miay sy miaro ny tsirairay avy indrindra izay manaraka izao fandarana izao. Aoka mbandy fahasoavanao sy fiarovanao ary fitahianao hatrany izahay ka tsy ho avelanao aviraviran'ny Satana fa efa anao izahay sy rehetra mahakasika anay. Tenena tony fa voniko iainanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe andinan'ny lanitra. Nalaina amin'ny Hebreo 4:4-5 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Amen. Tsy nety takatry ny fanahy izay feno fitiavan-tenan'ny Satana mihitsy ny antony fikasana izay anisosi ny fitiavana ny zanak'olombelona izay voafitaka ka natonga ny andrinan'ny lanitra andao ny fonenany sy ho tonga teto amin'ity izao tontolo izao izay simba ny fahotana sy efa voaoziny ity. Nanana fahalalana izay tsy hay tombanana mikasika an'ireo harenan'ny lanitra izy dia izay tsy nanana ny olombelona. Talohan'ny fikomiana na dia efa natsapa ny fifaliana azo tamin'ny fankasitrahan'Andriamanitra ary izy fantany fa tsy voafetra ny fahefan'Andriamanitra. Fantatry Satana ny zavatra very teo aminy, natao hatrizy fandrao ho voatohitra ihany koa ny fanapahany an'izao tontolo izao sy ny fahazahoany maneho hevitra, ny zony ary koa ny famitahana izay ataony eo anivon'ny olombelona rehetra. Fantany tamin'ny alalan'ny faminaniana fa hisy mpamonjy ho avy ao amin'ny fanjakan'ny mpamonjy io dia ho tafiorina amin'ny fandresena eto an-tany sy ny voninahitra ary ny fisehoana maneran'izao tontolo izao. Fantatry Satana ny fanambaran'ny faminaniana ny amin'ny fanjakana iray izay hahorin'ilay andrinan'ny lanitra eto an-tany ary niezaka Satana hanimba an'io fanjakana io. Fantany ihany koa fa izay mahakasika ny fahombiazany rehetra dia miankina amin'ny fandreseny na tsy an'i Kristy amin'ny fakapanahany anefitra. Nataony teo anoloan'i Kristy mba hanesorana amin'ny fahatokiana izay nananany ny fitaka rehetra sy ny fakapanahy rehetra. Tsy ho fantatry ny olombelona na oviana ny herin'ny fakapanahy namelezana ny Satana an'ilay zanak'Andriamanitra. Fakapanahy rehetra izay verina fa mampahory ny olona eo amin'ny fiainana andavanandro izay toa sarotra toerina sy sarotra resena loatra dia niatra tamin'ilay zanak'Andriamanitra tamin'ny fatra izay farany ambony lavitra satria ambony lavitra noho ny an'olombelona lava ny faharatsian'ny toetrany. Nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra i Kristy. Nisedra ny hery lehibe indrindra izay nalefan'ny Satana izy. Nizaha toetra Kristy ao amin'ny fakapanahy izay feno fahakingan'ny Satana ary noreseny izany noho ny amin'ny taranak'olombelona. Eritrereto hoe alaina fanahy any anefitra mitokana mandritra ny fotoana maro 700 andro sy 700 alina Kristy ny teo nalay-panahy. Ampahany ihany no hitantsika voalaza amin'ny soratra masina kanefa nandritra ny andro sy ny alina dia tsy nitsady Satana anao izay hanozongozonana ny Kristy. Tsy azo heverina ny hakana fanahin'ny olona izay mihoatra noho izay zakany raha toa izy miankina amin'i Jesosy ilay mpandresy mandrakizay. Aoka isika hiazona ny Kristy ka ilay mpamonjy antsika izay efa nandresy ny fakapanahy no hanomeny izy sy ny fahaiza-manao rehetra ahafahantsika manosika ny ratsy rehetra izay mamandrika antsika ao anatin'ireny fakapanahy ireny. Amen. Raha inay malala tsara indrindra mbola misaotra anao tokoa nanome anay an'izany toromarika lehibe izany. Misaotra anao satria mampatsiahy anay tokoa fa ny zavatra rehetra lalovanay rehetra
na fahoriana, na fijaliana, na fakapanana, fitsapana dia fanandalovanao avokoa. Any aminao noho izany ny fanafahana, any aminao ny hery rehetra, any aminao ny lakile ahafahanay mandresy. Mety aiza ianao Tompo, anome anay ny fanainao masina mba hajoro tokoa izay tahaka anao ary ihany koa hitraka fa tsy hiondrika. Aminaran'i Jesosy, amen.